Vavaka isika rehetra misaotranao Jesosy io, ianao tokoa no Kristy zanak'Andriamanitra, voaositra ho tia ary voaositra tsy maintsy ho tia, voaositra ho mpanavitra ho mpanafaka, ary zany ny fitiavana tsy mandentika amin'ny fahazarany ratsy, ny fitiavana tsy mitondra amin'ny fanararaotana, ny fitiavana tsy mibanjina ny tena fa mibanjina ny fahasoavan'ny hafa. Ary zany ianao Jesosy, raha nanotaninany amin'ny Kristy zanaky Davida, dia nambaranao fa Tompo Kristy, satria tsy misy mahay mitia mihoatra anao fa tompo ny fitiavana hianao. Raha ny olombelona dia voafetra zany fitiavana izany, fa na dia mifankatitohinina aza, rehefa tonga ny fahafatesana tsy maintsy misaraka, ary ny velona tsy manaiky alevina hiaraka amin'ny maty, na dia tiany tahaky ninona aza ilay maty, na dia vady aza, na dia zanaka aza, na dia ray aman-dreny aza, na dia ray tapo aza, misy fetrany na dia lazaina hoe mandrakizay aza. Fa ny ao aminao kosa Jesosy io, ny fitiavanao dia manova, manavao, manangana ny maty, ary mijery ny voahilikilika, manangana sy mampijoro ny mpivarilavo. Zany no nolazainao manao hoe sakaizany mpamota, mpamorietra ary mpijangajanga, satria ireny no tianao avotana hesorina amin'ny toetra ratsy. Mampianarana hifankatia tahaka ny itiavanao anay toy izany, mamelany ny elokay ary mamindrafo aminay, mba tsy ho teny ny fitiavana fa tena asa, ary mba tsy ho asa fotsiny ny fitiavana fa tena fiainana, ary tsy ho fiainana mandalo ny fitiavana fa ho fiainana mandrakizay. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatanay an'izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika ry havana amin'izao folakandro izao, dia ho hitantsika amin'ny filazantsara masina soratan'ny Mateo toko 2:20 manomboka amin'ny 4:30 ka hatramin'ny 9:70. Mateo toko 2:20 manomboka amin'ny 4:30 ka hatramin'ny 9:70. Ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa ny fariseo no nandrefa nampahasiana ny sadoseo izy dia niangona, ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanotany nakafanay azy ka nanao hoe, mpampianatro, ny didy manahoana moa ny lehibe amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Zany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Zany didy roa izany no hiatonany lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ary rehefa tafangona amin'ny fariseo dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe, ahoana ny hevitrareo ny amin'ny Kristy? Zanak'iza moa izy? Hoy izy tamin'ny zanaky Davida. Hoy Jesosy taminy, koa nahoana ary Davida amin'ny fanahy no manao azy hoe tompo ka manao hoe, Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetra eo tanao ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao eo ambanin'ny tongotrao. Koa raha Davida ary manao azy ho tompo, ahoana ny mazanany azy? Dia tsy nisy navaly azy na dia ray akory azy ireny, ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy nanontany azy intsony. Amen. Jesosy no Kristy, ary maha-kristianzy dia voaositra izy,
voaositra ho mpanjaka kanefa tsy mpanjaka eto tany fotsiny ihany fa mpanjaka eto tany sy any an-danitra. Mpanjaka ny nafatarana azy raha vatany vao tonga teto tany izy, ary mpanjaka ny nafatarana azy rehefa hiary eto amin'ity tany ity izy. Rehefa ho teraka Jesosy dia tonga ny magy ary nanontany tao Jerosalema manao hoe aiza no teraka ilay mpanjaka ny Jiosy. Atao hoe Jiosy aloha tamin'izay fotoana izay, satria nanantena azy sy firenena voafidy handray azy. Ary nikoropaka ny tao an-tanàna dia nilaza fa ny Betlehema. Tsy niverina io teny mpanjaka io raha tsy aty afary indray amin'ny nitsaranany Jesosy teo anatrehan'ny Pilato, ka nanontany Pilato izy manao hoe mpanjaka va ianao? Voalazanao. Ary ny tena seza fiandrianana nametrahana teny mpanjaka Jesosy dia teo amin'ny hazo fijaliana teo ny napetraka ny teny hoe mpanjaka ny Jiosy. Raha ny Jiosy natao hoe nanana ny Jesosy ho mpanjaka kanefa namono azy, nefa Jesosy dia nanakany ho mpanjakany, dia le teny hoe mpanjaka ny Jiosy dia manokatra varavarana sy vavahady ho anao sohoahy. Zay tsy voafidy hatramin'ny voalohany fa nomena anarambositra hoe jentilisa, fa nony amin'ny Jesosy dia lasa tonga manana anazy ho mpanjaka isika. Ary nahoana izany tanteraka? Satria tsy mpanjaka mifehy izy na mpanjaka mandidy, fa mpanjaka manompo zany Jesosy izany. Fa tsy tonga ny zanak'olo-tompoina fa ny anompo. Ary amin'ilay fanompony dia tsy hoe fanompona fotsiny mila karama, raha izany dia diso hevitra ianao, fa le fanompona nataon'i Jesosy dia fanompona feno fitiavana, ka nanaiky ho ambany indrindra mba hahafahan'ny olona rehetra manana anjara eo aminy. Le teny hoe aiza no teraka mpanjaka ny Jiosy, sy le teny hoe ity no mpanjaka ny Jiosy teo amin'ny hazo fijaliana, dia nofitiany Jesosy amin'ny teny manao hoe zao no lalana, fahamarinana ary fiainana. Ny lalana riavana tsy lalana raha tsy tsaina, ary ny lalana tsy mahatonga amin'ny ale raha tsy eo ambony zany lalana izany ianao, na fiara na sarety na inana na olombelona, tsy maintsy mandeha amin'le lalana voatonga any amin'ny tany ale. O Jesosy, any amin'izay toerako no itoeranareo, ary tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Zany no ambarany, lalana tokoa izy, ary lalana tsy hoe fialalana, fa lalana tsy hoe andehanana fotsiny, fa lalana fanarinany ratsy rehetra, ary lalana azahoantsika manatona, azahoana fahamarinana, ary lalana koa ahafahantsika manana ny fiainana mandrakizay. Eto amin'ity toko anjarantsika ity, amin'ny toko faraky amin'ny 20 dia milaza ny Jesosy miakatra any Jerosalema, ary dia noby azy ny vahoaka nanao hoe hosana ho any zanaky Davida. Ary andro vitsivitsy taorinan'izay dia nivadika izany, ka lasa hoe homboy amin'ny hazo fijaliana. Moa ve tsy fantatra Jesosy fa raha miakatra ny Jerosalema izy dia tsy ho faty? Tena fantany, tena fantany. Ary intelo izy nanambara fa ny zanak'olona dia ho samborona, ho setrasetraina, ho fatsena amin'ny hazo fijaliana, nefa hitsangana amin'ny andro fahatelo. Fa nahoana ary izy no hoe fantany fa ho faty izy ny tonga eo, kanefa miditra ao ihany. Zay ny fantaniana mipetraka. Zao no antony maty izy ao amin'ny tanànany mpanjaka. Tsy maty no ny fahadalany, fa maty no ny fitiavana anao sy ny fitiavana. Tsy mba tahaka ny tononkalo ny tanora manao hoe maty aho, maty fitiavana any aminao aho, tononkalo zany. Fa ny azy
tena maty ary maty amin'ny olona zay fahavalony teo aloha fa mbola maty mifahatsontsika isika hoy ny poigne epistole amin'ny Efesiana de fa maty hamonjy antsika izy. Inona ny antony? Satria te hamovoa tsara eo amin'ny fiainantsika izy de mivoan'ny fitiavana. Tsapanao moa fa raha tao edena de azo velona na movoa velona nefa rehefa ninana azy Adama sy Eva fahafatesana amin'ny vokany ary solony io tany amin'ny saha edena de niakitra ny tampony Kalvari izy ka hazo maty niatonany olona maty ka zay mihinana ny tenany sy misotro ny rany de velona mandrakizay. Zany marina le azo fijaliana lasa mahavelona antsika, mahavelona ary mahavelona anao zany azo fijaliana zany. Fa ny fitiavana tsy mba tanteraka raha tsy mandalo fahafatesana. Zany ny fitiavana satria hono rehefa vonona ny tena araka ny tenin'ny epistole vonono momba ny tena anareo fa rehefa maty momba ny tena antsika io de tena ara-panahy zany mitranga ao. Tsy fantatrareo fa tempolo mifanahy masina ny anareo ary izao mifanomezana pahasoavana lehibe indrindra hoy ny Paoly manohy azy. Lazainy daholo ny fanomezam-pahasoavana rehetra ary amin'ny farany amin'ny Korintiana 1:7 izy miteny manao hoe reto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo ary le fitiavana lazainy tsy fitiavana vokatry ny kolotsaina. Gasy moa malaza manao hoe olona tia fihavanana nefa zavatra ray fotsiny no tenenina amintsika: raha ho faty aho matesa rahavana. Tia ve zany manosina ny havana ho faty zany? Ary raha ho faty rahavana matesa ny ominy ny arenan'le olona koa mivonono irina ho faty. Zany ve natao tia? Ary mbola miteny hoe ny fity mifamaly mahatsara fihavanana zany hoe tsy afaka ho tia azy aho raha tsy mahavaly ny ataoko izy. Ary amin'ireny fahoriana reny aza de soratana mihitsy ny ataon'ny hafa aminao mba hahafanao mamaly an'iny koa. Na amin'ireny mariazy reny soratana daholo de rehefa tonga ny ankilany de avadibadika ankahe manao hoe inona mono nataonao antsika ary mba tsy hitovizana de alatsaka kely na mpitomboana kely. Zany hoe tsy anao ianao raha tsy manao ny hafa. Feo amin'Andriamanitra ve tahaka izay? Tsia, fa Andriamanitra de manao ary tena manova sy manavoatanteraka zao Andriamanitra zay ny mahafitiavana azy. Ny olona raha tia de zay tsaratsara sy zay ho ny tombontsoa zany no tiaviny. Ary na manao kory lokaloka ny mpivady de ho ny obolana. Ny anambadiky terahana hoy ny lehilahy ary ny anambadiky adanana hoy ny vehivavy. Ny miakatra ary amin'ny altara olona rosa amin'ny tia tena zay ny miakatra eny satria manambady andraha vehivavy mba hiteraka, manambady andraha lehilahy mba hiadana. Ny tenany ihany nitediaviny amin'ny anankiray. Zany ny marina. Zany ve ny ambara eto? Tsia, rehefa nanontany didy lehibe ny fariseo tamin'i Jesosy manao hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, dia mazava loatra fa zavatra hafa nyresahany eto. Tsy ny foko na ny fonao, tsy ny saiko na ny sainao, tsy ny fanaiko na ny fanahinao, fa raha izany de mbola fahotana hatrany no mitrango ao anatin'ny fitiavana. Fa manamary tena mandrakariva ao anatin'ny fitiavana isika. Fa izao ny marina, lay fo efa namboarin'Andriamanitra, le saina efa namboarin'Andriamanitra, le fanahy efa namboarin'Andriamanitra. Hoy Paoly apôstôly, tsy fantatrareo fa trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Marina izany, arafitr'Andriamanitra toy ny trano isika mba ahafahany toetra ao anatintsika. Ary Jesosy ny teny manao hoe raha vao ty tempoly ity fa hatsangako anatin'ny 3 andro. Hoy ny fariseo sy ny mpanora dalàna ary mpisorona: ny razambe-anay amapolo taonany ka anao no hatsangana azy ao anatin'ny 3 andro. De hoy Jaona mamaly, ny tenany no nambarany tamin'izay. Vonoina rehetra damba hela sy eva hela ao anatintsika
mba hahafahan'Andriamanitra mametraka adama vaovao sy eva vaovao eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra no miasa amin'izany fa tsy vitanao zany. Nanao fanoharana Jesosy le mandeha manao hoe voaka ny mpamafy mba hamafy. Ny sasany latsaka teny amoron-dalana, ny sasany latsaka tao anaty tsilo, ny sasany latsaka teny amin'ny vatolampy, ary ny sasany latsaka teny amin'ny tany tsara. Zay ny nambarany. Mova Andriamanitra manosina avy hatrany olona anankiray hoe tsy maintsy ho very ity. Tsia, reo tany telo voalohany entina n'Andriamanitra nambara amintsika fa reo ny toetratsika. Fa le tany fahaefatra zay voasa, voazezika, voakarakara, nafanana mafy ka navokatra be, Andriamanitra noho ny fitiavany no miasa ao anatin'ny fiainanao. Na izaho mitory teny na ianao mipetraka eny toerana eny, nanana ny adama ela sy ny eva ela tsika daholo tsika, fa raha tsy Jesosy Kristy lay mpanjaka ny fitiavana no tena miasa manamboatra anao, dia tsy hiovy ianao. Tsy misy olona afaka manova ny tenany na iza na iza, ary tsy misy olona afaka mahafantatra ny tenany raha tsy na iza na iza, raha tsy ny fanahin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra no manova azy. Ary le mpitanangady tsy niezaka taonao no mitanangady hamadibadika ny fiainanao ho tonga ho tsara, fa lehibe fitiavana no mitanangady, lehibe fitiavana no manisy zezika, lehibe fitiavana no tonga mamafy. Ary io karazam-piainana tonga aminao io karazana toejavatra tonga aminao io, fivadibadiany karazam-piainana tonga aminao io, ka mahatonga ny teny manao hoe ny fiainana tantely amam-bahona. Misaoran'Andriamanitra fa ny tantely miaraka amin'ny vahona fanafody. Zany marina. Fanafody io. Ka raha tantely amam-bahona ny fiainana misaoran'Andriamanitra, mitsabo anao Andriamanitra. Zany marina. Mitsabo anao Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Ary mbola nanao fanoharana koa izy manao hoe tonga ny mpamafy namafy tao ny tanimbary. Dia naniry ny vary, niaraka naniry tao koa ny tsiparifary. Dia hoy ny mpanompo, tsy tianao va tompoko hoe soronay ny tsiparifary, amin'izay dia ny vary ny maniry, am'vavokatra be ny vary. Dia hoy le tompony, avelao iara-niry izy roa, fa rehefa tonga ny fijijana, avana ny tsiparifary, avana ny vary, dia alefana anaty afo ny tsiparifary. Hoy ny mpamboly, tena tsy mahay fambolena le rangahy. Fa hoy Jesosy, tena mahay fambolena le rangahy. Satria ahoana? Ny tsiparifary anie ny olona tsy mibebaka e, ny tena vary anie ny olona zay mibebaka e. Ka moa va tian'Andriamanitra ny mpanota ho very? Tsia, miala nenina amin'izy. Ka na tsiparifary manao tahaka n'iny ianao ankehitriny, tondroany olona moditra, ataony olona famaritana ny toetra ratsinao rehetra, rehefa tonga Jesosy miasa aminao, lasa vary ianao. Ary na vary tahaka ny ahoana ianao ka mideranao ny olona, mankalaza anao ny olona, rehefa tsy miambony ianao, lasa tsiparifary, mivary lavo amin'ny karazana fahotana zay mpahazo anao. Andriamanitra mahay manova ny tsiparifary tahaka anao sy tahaka ny tenako ho tonga vary, ary mahay miambona ny tena vary mba tsy ho lasa tsiparifary. Zany ny fitiavana, zany ny tena teo fitiavana. Ary mba afantarana hoe tena fitiavana, rehefa niantony tambony hazo fijaliana izy, dia zao ny marina. Mijiolahy rehetra teo amin'ny kavana sy teo kavia no tapahana ny ranjony, maty reo. Fa rehefa tonga tao amin'ny Jesosy, dia hita fa efa maty Jesosy. Nefa mba azahoana antoka fa tena maty izy, dia nilofona amin'ny lefina ny fony, ka nisy rano sy ra nivoaka tao, araka ny filazany tsara ny jaona. Tsarovy riavana fa isaky ny manoto isika dia mandefina ny fony Jesosy, kanefa Jesosy mamela ra sy rano hivoaka amin'izany, mamela ny batisa masina hanadio antsika, mamela ny fandraisana fanasan'ny tompo hanadio antsika isan'andro. Zany le fitiavana eo aminy. Tsy avelan'i Jesosy ianao raha tsy miova. Afaka manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Nolazaina ankeo fa ankalaza fa ny 5 taona amin'ny zatony toby eto tanàna isika. Matetika tahaka ny tamin'ny andron'ny Jiosy, tahaka ny tamin'ny androny
teo aloha teo matetika lasa fifoazanao satria lovandrazana ny fifoazana dadabe anay ny fifoazana bebe anay ny fifoazana mandeha amin'ny fiangonan'io aho ny razambe anay nanao an'le fiangonany razanay io miditra ao zany ianao fanompona razana fa tsy fitediavana an'Andriamanitra tonga eto ianao zany manao akanjo fotsy mitady an'ity toerana ity fanaon-drazana fa tsy mitady an' Jesosy zany rehetra zany no mety mitranga kanefa zany rehetra zany mety mitranga na tonga an' Jesosy nanao le fanoarana vitsivitsy teto ny anankiray aviavy tsy namoa dia nitenenan'i Jesosy dia maty teo le aviavy satria hoana Jesosy mitady voa ary satria fitiavana izy mitady voa fitiavana ny azo dia nitendrena hanome voa zay no asany ny aviavy hanome sakafo mahavelona nefa tsy nanao zany le aviavy fahafatesana ny olona tsy miaina amin'ny fitiavana dia mandeha ny fahafatesana ny ohatra faharoa zay ambarany eo dia mikasiky ny lahy matosy ny zandry olona zay nalefa hiasa kanefa tsy nety nandeha ny lahy matoa tamin'ny voalohany fa zandry olona nanaiky nefa aveo tsy nandeha lahy matoa nefa nandeha mampatsiaro ny tao Getsemane zany tao Getsemane Jesosy zay lahy matoa amin'ny maty lahy matoa anao sy lahy matoako zay Jesosy zay tao Getsemane ny teninanao hoe raha io esory amiko ty kapoka ity kanefa aoka ny sitraponao ny atao fa tsy ny adiny natreny teo ny azoazo izy aveo izy nandeha hany lehilahy matoa ny raina tsy nety nandeha aveo nandeha ihany ary rehefa nandeha dia nandeha hatramin'ny farany nandeha hatramin'ny fahafatesana ny ohatra manaraka ao amin'ny toko faraiky amby roapolo Matio io dia mikasika lehilahy anankiray manatany-boloboka manana mpanompo ao dia aveo reo mpanompo reo namono zay nirahana teo fary no ny tompon'le tany-boloboka raha lefaka ny zanako ngamba tsy hamono azy izy nefa novonoina lay zanany ary zany Jesosy fantany tsara fa miditra tany-boloboka izy dia tsy maintsy ho faty kanefa manaiky ho faty izy noho ny aminao sy noho ny amiko ary ny manaraka satria zay fahafatesana izay no manokatra amin'ny varavarana ho antsika rehetra dia lasa le fampakaram-bady natsona nasaina tsy nanaiky aveo natsona ny teny amoron-dalana feno ny tao anaty trano afa-tsy anankiray ihany ianao tompoko ary izaho aza mieritreritra hoe nasainy ianao olona ny amoron-dalana daholo eny antsika fiainany olona ny amoron-dalana eny fiainantsika mety afenonao amin'ny complet tsara amin'ny akanjo tsara amin'ny fahaizana kolotsaina mananja fa ny ao anaty fiainana amoron-dalana fiainany olona amin'ny arabe tsy manatrano nefa izao atsony Jesosy ianao hiditra ao anatin'ny tranony rainy amin'izay fotoan'izay ho tempolo fanahy masina mihitsy ny fiainantsika rehetrarehetra ary zay fiainana ao amin'ny fampakaram-bady izay dia efa sary ny sahady ianao sy ny tenako atsony Jesosy noho ny fitiavany mba andeha ao anatin'ny fampakaram-bady ary ny fitsanganana maty alohan'izao ny teny zao dia milaza fa tsy eto tany ihany ianao no manana an' Jesosy zay le didy voalohany Andriamanitra tena tiantsika ary satria fitiavana ny nataony dia tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny fanahinao rehetra amin'ny sainao rehetra fa ny tena fitiavana raha izao teny zao tsy manana zavatra ho an'ny tenany fa manana ny tenany sy ny fananany ho an'ny hafa rehetra ambara aminao ry havana raha miakatra any an-danitra ianao tsy misy tombony ho an'Andriamanitra izany ary raha miakatra any an-danitra ianao tsy misy tombony ho an'Andriamanitra izany raha miakatra any an-danitra ianao tsy misy tombony ho an'Andriamanitra izany Andriamanitra izy feno manana ny rehetra tsy misy tombony ho azy zany fa izy amin'ny mahazo tombony ianao sy ny tenako mahazo tombony zany le tena izy ary raha velo any amin'ny aloafy ianao tsy maty antoko Andriamanitra raha very any amin'ny aloafy ianao tsy maty antoko Andriamanitra raha very any amin'ny aloafy ianao tsy maty antoko Andriamanitra izy ny maty antoka ianao sy ny tenako zany ny maty antoka tsy mandova ny lanitra zay le fitiavan'Andriamanitra miditra amin'ny faty antoka izy mba azahoanao tombony
fa ty antoka ny miala ny lanitra fa ty antoka ny miara miaina amin'ny olona faran'izay mahanitra fa ty antoka ny klasina hoe sakaiza mpanota mpitondra tena ratsy fa ty antoka ny mataka ny jolahy reny ambony azo fijaliana alevina tahaka ny mpamosavoko gnakingina any amin'ny fasana nalazaina raha-fasambazo fa ty antoka zany rehetrarehetra zany inona ny antony azahoanao tombony zany no antony raha izany arany hoe izy nahoana ianao ny tsy ho tia azy amin'ny fononao rehetra amin'ny fanahinao rehetra amin'ny sainao rehetra misy olona samiditra amin'ny fatiantoka tena lalina mba havoavonjy ianao ary mifaharoa tiavany namanao tahaka ny tenanao ary eto misy fanotsiana le tiavany Jehovahandriamanitra amin'ny fononao rehetra fanahinao rehetra ny sainao rehetra efa fo voaova saina voaova fanahy voaova ka raha tiavany namanao tahaka ny tenanao dia zao tena efa voaova fa tsy le hoe zay miaraka amin'ny amboalambo dia amboalambo raha ozy misy olona tena namanao inona ny tena iarahany aminao ny toetra ratsinareo ve zany ve ny tena mahatamana azy aminao ny fahalotona ve zany ve ny tena mahatamana azy aminao ary amin'izao fotaona zao za tsy miteny ny tanora fotsiny fa be dia be ny tokantranomaso amin'ny andro atoandro fa célibatera amin'ny alina mody any amin'ny ray aman-dreniny zany ny zava-marina amody lazany mifankaty miaraka sy ny sisa miaraka amin'inona miaraka amin'ny fahalotona miaraka amin'ny fitondran-tena ratsy miaraka amin'ny fijangajangana dia asao teny miaja manao hoe miaraka tsy toiziny le toyiny mpanambady amin'ny atoandro célibatera amin'ny alina zany ny zava-misy ny fonao ve ny tenanao ve avelanao viravirainy ny andany sy ny ankilany mandritra ny androm-piainanao dia aveonao miakatra any amin'ny altara dia la manao akanjo voaly na ro mivady dia ohatrany olo masiny ery nefa olona efa reraky ny fahalotompona ny tena ratsy zany miakatra eny mananamana ve anao satria samy mpisotro toka samy fokarongony samy fokatsigara samy milomano amin'ny zava-madomelona na samy mpandeha any amin'ny boîte de nuit zany ve ny mahanananao namana zany ve ny tiavany namanao tahaka ny tenanao tsia tsy zany fa le teny efa miova ary ao anatin'ireo teny anakiroa reo tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fanahinao rehetra amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra ary tiava amin'ny namanao tahaka ny tenanao zao ny fanontaniana ipetraka rehefa eo an-danitra ianao ambaravaran'ny lanitra zao ny fanontaniana ipetraka voatandrinao ve reo didy reo voatandrinao ve reo didy reo miainao anatin'ny fanahin'Andriamanitra tokoa ve ianao raha izany raha mbola tsy ao ianao misy le Kristy voaositra ho tianao sambatra ny ianao ry havany sambatra ny tenako fa misy olona voaositra ho tia misy olona voaositra ho tianao tsy mitsikera ny toetra ratsinao rehetra tsy mba miteny leo aho tofoka aho raha fantatro tahaka zao tsy nanambady anao aho raha fantatro tahaka zao tsy niaraka taminao a tsy mba ivy zany vocabulaire zany eo amin'i Jesosy vao mbola tsy fantany akory ianao dia efa fantany toetranao ary zao ny voady ataony hovaiko iny amboariko iny ataoko tena mpanompo ahy iny fa ny fandresena lalina indrindra dia ny mahatonga fahavalo ho tena sakaiza vao vela eloka ry havana Kristy voaositra ho tianao ianao koa voaositra ho tian'ny namanao raha niady ianareo tany atokantrano ny mpivady maiza mifamela eloka rehefa mody raha miady amin'ny mpifanolo-bodorindrina ianao maiza mifamela eloka fa mifankatiava tahaka ny tiavako anareo raha misy tena mamy dia ny teny fitiavana fa raha misy tena mandratra dia ny teny fitiavana samy nandalovan'i Jesosy reo mamy tanteraka taminy ny naka ny toerantsika teo ambony azo fijaliana fa tena nandratra azy tamin'ny fony ny soloany eloko anao ka noho izany meteza ho tiaviny ary meteza ho tia namany vavaka atsika misaotra anao indrindra Jesosy nanome zany teny zany
ho anay. Mangataka anao Jesosy io, atao voatafy anao zahay, sasao amin'ny rano masina ny fiainanay, ary manovano fiainanay ho fiainana araka ny fanahy. Misy ny asan'ny fanahy masina, vokatry ny fanahy masina, ary ny fitiavana ny lohalarany amin'izany. Manomezana ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra dia ny fitiavana anao ary ny fitiavana ny namanay. Tsy ho afaka ho tia ny namanay zahay raha tsy tianao voalohany, ary tsy afaka ho tianao zahay raha tsy ianao ny tianay. Tianay ianao satria efa tianay hatramin'ny voalohany. Amboleo ato anatin'ny fonay aza Jesosy ny fitiavana, mamindrafo aminay ary mamelany ny elokay. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatanay an'izany. Amen.